Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Fandarana vokarin'ny hetsika asa ao Madagasikara, nomanina sy atolotr'i Dr Jean-Luc Raveloarmisy, vokatry ny fiaraha-miasa ifanaovantsika amin'ny AZ Radio Television. Ny fandarantsika androany dia fandarana laharana 810. Raha ny fahafantarako azy dia nisy fotoana tsy nisiany fandarana satria nisy lafin'ny olana teo amin'ny famatsiana jiro, tapaka ny herinaratra tany amin'ny radio. Ny toerana izay naovana fandarana dia tsy nisy ny fandarantsika, angamba 2 na 3 andro izay, fa dia faly tafaresaka amintsika rehetra indray. Ny resaka androany moa tamin'ny fandarana farany izay niresahantsika dia hoe hiditra isika amin'ny vatsim-pianarana ho an'ireo izay mianatra izay te hianatra any Kanada, ka ireo izay mpianatra manao maîtrise sy doctorat izany no resahantsika amin'ny fandarana anio. Avy hatrany dia nomboka ny fandarana satria marobe ny fanontaniana apetraka ireo momba azy io, ka tsisy fanontaniana manokana hovaliana akory izany androany, fa avy hatrany dia hiditra amin'ny raharaha isika. Na hiresaka aza momba ny vatsim-pianarana ho an'izay hanao maîtrise sy doctorat zako, dia mahasoa ny rehetra izay manam-pikasana andeha hianatra na andefa zanaka hianatra ny resaka atao eto, satria misy ihany koa fahalalana ankapobeny izay ho zaraiko amintsika rehetra ny amin'ny toromarika na fomba ahitana vatsim-pianarana. Kanada moa izany dia fantatra amin'ireo lalam-piofanana maro izay misy any, ary misy koa izany sady amin'ny teny frantsay no teny anglisy ny fomba ny fiteny ampiasaina am-pianarana. Noho izay anton'izay dia mahaliana ny mpianatra maro ny mankany, ary araka ny voalaza tamin'ny fandarantsika farany dia misy lalana ahafahana ihany koa ho an'ny olona izay te hifindra monina any Kanada. Rehefa vita ny fianarana na mandritra ny fotoana fianarana dia afaka miditra amin'ny sehatry ny fangatahana lalana hipetraka na honina any Kanada, manaraka ny dingana ofisialy momba izany. Antsika moa izay manaraka an'izay lalana izay natapa-kevitra hijanona any, ny faniriako dia ny mba tonga antsika azo izay irina, fa etsy andaniny dia asadino ny tanindrazantsika amin'ny fanaovana zavatra maro samihafa ho an'ny firenena, na dia avy etỳ an-tany lavitra aty aza. Be ny asa atao, be ny asa azo atao, fa tsy voatery hoe any ihany akory tonga any izany vao afaka manao zavatra, fa misy zavatra maro azontsika atao avy aty hanampiana ny mpiray tanindrazana sy hanasoavana ny firenentsika. Ny azoko resahana momba ny vatsim-pianarana izany raha ho an'ny Kanada dia ho atomboko ilay izy amin'ny resaka toerana ahitana an'izay vatsim-pianarana izay. Be dia be izany toerana ahitana vatsim-pianarana hitadiavana azy raha ho an'ny Kanada ianao. Tsy voatonoko eto ilay izy noho ny halavan'ny roy amin'ny aterineto izay misy azy. Fa io izany dia mahakasika na ireo izay olona hanao maîtrise sy doctorat satria izay ny fandarana androany, na koa ireo izay mbola vao hanao lisansa. Dia misy tranokala maromaro izay jerenareo midira ianareo ao amin'ny groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Groupe Facebook Zarahay Mahasoa fandarana 810. Amin'ny fotoana narahanareo an'ity fandarana ity dia efa voapetraka ao amin'io Facebook groupe Zarahay Mahasoa io ity lisitra ity, dia azonareo atao tsara izany manaraka azy sady mihaino ny fandarana. Misy maromaro izany reto omeko anareo. Misy amin'izy ireo teny anglisy, misy amin'izy ireo teny frantsay, fomba hitadiavana vatsim-pianarana ho an'ny Kanada. Mianga izany isika mitady azy, tadiavintsika izany io amin'ny alalan'ny tranokala. Izay tranokala izay lazaiko hoe tranokalan'ireo mpanera vatsim-pianarana. Tranokalan'ireo mpanera vatsim-pianarana. Any hoe angonina ao avokoa izany ny vatsim-pianarana rehetra misy. Ka na inona izany ny tianao hidirana na lisansy io na maîtrise io na doctorat, dia afaka miditra amin'ity mpanera ity ianareo, dia jerenareo fotsiny ny momba ny Kanada. Misy amin'izy ireo manokana mihitsy fa ny Kanada, fa misy ihany koa mitambatra maneran-tany. Dia ireto izany ilay izy, misy an'ilay antsoina hoe AZENT, AZENT, AZENT Overseas Education. AZENT Overseas Education milaza ao izany misy vatsim-pianarana 810 tamin'ny fotoana niterako farany tao izany momba ny fianarana ny Kanada.
Misy indray ilay antsoina Edu Canada, Edu Canada, EDU Canada. Ireo moa zany dia teboka com daholo ny aorinany. Io amin'ny teny frantsay roa io misy amin'ny teny frantsay roa io dia azontsika jerena tsara mihitsy ny lisy sy ny vatsim-pianarana misy zany ao Canada amin'ny alalan'io roa io. Eto moa zany dia mampatsiahy foana fa be dia be moa zany manontany aho hoe tena tsy voasokatra ilay PDF na hoe aiza raha misy le antsipirian'ilay izy na hoe inona ny voalazany ao kay. Ka zao izay no ilantsika an'ilay hoe fahafahana miditra amin'ny interneto matanjaka. Na io zany mampiasa fahana maromaro na isika miditra any amin'ny cyber mihitsy. Miditra any amin'ny cyber mihitsy fa tsy voatonona eto ilay izy ary tsy efenina fa sarotra ny hitanisany izay lisitra izay eto amintsika eto zany. Ka ny azontsika jerena zany tsy maintsy miditra isika azafady tsy maintsy miditra isika fa tsy hoe itsika tsy maintsy miditra isika any amin'ny interneto misy fahana matanjaka na any amin'ny cyber ahafahanao mahazo ny tsipiriany. Fa apetratsika amin'ny PDF izy zany ao amin'ilay Zarahay Mahasoa dia ao nareo zany mandika azy. Misy zany reto fahatelo zany amin'ilay lisitra nomeko teo antsoina hoe bourse pour étudiants, bourse pour étudiants dia io bourse pour étudiants io izay no anarany ao amin'ny interneto dia izay fotsiny tadiavanareo azy bourse trait d'union pour trait d'union étudiants misy S zany dia miafara amin'ny teboka de info zay ny any amin'ny farany. Dia izay zany ny jerenareo azy dia hitanareo lisitra amin'ny teny frantsay dia ianarana any Canada na misy koa zany ianarana any amin'ny teny hafa, ianarana amin'ny firenena hafa azafady izay mampiasa ihany koa teny anglisy. Misy koa ity ilay antsoina hoe IV Panda, IV Panda teboka com ihany koa io, IV Panda io IVY izay mifandratana azy IVY izay indray zany ilay IV Panda io dia misy lisitry ny vatsim-pianarana makany Canada ao. Misy na ny ho an'izay hanao lisansa na koa ho an'ireo izay te hanao maîtrise doctorat. Misy ihany koa lisitra izay vokarin'ny fitambaran'ny anjerimanontolo any Canada dia ny anaran'ilay roy dia hoe University Study Canada, University Study Canada teboka CA, University Study Canada teboka CA dia ahitana lisitra ao dia vatsim-pianarana dia misy koa le vola ilay antsoina hoe fanaovana tetikasa manokana ao amin'ny fianarana. Dia misy indray ilay hoe scholarships Canada, scholarships Canada dia afaka mamorona kaonty ao ianao dia mandray izay vatsim-pianarana mipoitra isan'andro amin'ny alalan'ny mailaka. Ampidirinao zany ny adresy mailaka anao soratra anarana ianao dia alefany any aminao isan'andro zany izay amin'ny vatsim-pianarana tonga eo. Misy koa ny antsoina hoe scholarship portal, scholarship portal dia teboka com ihany toy dia mijery manokana ianao Canada satria amin'ny scholarship portal io dia misy vatsim-pianarana maro amin'ny firenena maro ihany koa. Dia ny anankiray top universities dia mijery amin'ny top universities io ianao dia lazainao indray hoe hianatra any Canada zany no ataonao safidy dia afaka mahazo indray zany ianao ny roy misy ny lisitry ny Canada. Ireo zany lisitra avokoa ireo azontsika hidirana. Izay zany dia ilay ataontsika hoe toerana hitadiavana vatsim-pianarana ho an'ny Canada. Ka io toerana io zany antsoina hoe toerana sehatra zany angamba ny sehatra hitadiavana vatsim-pianarana dia io sehatra izay ilay antsoiko hoe mpanera vatsim-pianarana. Zareo zany efa manao ny lisitra rehetra mba manamora amin'izay fotoana izay ny asantsika dia mijery fotsiny no ataontsika dia mifantona hoe ity mety amintsika na tsia. Misy teny frantsay ho teo, misy teny anglisy izy ireo. Misy ihany koa ity mpanera anankiray fa mpanera vatsim-pianarana maneran-tany. Ao zany avy eo no hitadiavanao ny any Canada. Dia misy ilay antsoina hoe international student scholarships dia ao zany ianao mijery hoe Canada ary io mahafinaritra io anankiray io international student scholarships io hitanareo ao amin'ilay roy izay apetratsika amin'ny Facebook group fa io dia azonao atao hoe ity ny lalam-piofanana tiako iarahako dia avy eo apetraka ao ny toerana ianaranao Canada dia avy eo ampidirinao ihany koa hoe Madagasikara ny toerana niavianao dia avoakana daholo ny lisitry ny vatsim-pianarana rehetra mifanaraka azonao hifidianana raha hianatra any Canada ianao. Ity torohevitra meko ity koa zany dia mety koa ho an'ireo izay efa any Canada. Tsy voatery mihitsy hoe olona
mbola vao hianatra fa na any Canada azy ianareo dia azonao jerena ireo ahitanareo izay tolotra misy vatsim-pianarana. Manaraka ihany koa dia misy ilay scholarship story. Scholarship story teboka com. Dia scholarship story teboka com io dia vatsim-pianarana feno zany no lazainy eo. Ireo vatsim-pianarana feno izay azo raisina zany azonao atao mangataka azy raha hianatra ny Canada ianao. Misy ihany koa tranokala misy torohevitra maro momba ny fianarana sy vatsim-pianarana ny Canada. Dia ny listra ihany manko notononiko aminareo zao aloha mbola resaka listra mba hahafahanareo mifidy zany. Misy Canadian Bureau for International Education, Canadian Bureau for International Education, dia misy koa ilay Canada Study News, Canada Study News, dia misy anjerimanontolo anankiray antsoina hoe British Columbia. Ao amin'io io le British Columbia University io zany dia ao amin'ny faritany British Columbia. Dia be dia be ny vatsim-pianarana tolotra amin'ny faritany British Columbia io. Afaka mijery ianareo British Columbia University, dia ao nareo mitady hoe graduate studies, dia avy eo nareo zany mijery hoe inona avy ny tolotra misy ao. Dia ny farany moa zany dia misy tranokala antsoina hoe The World University Rankings, The World University Rankings. Io indray zany dia manome listra ny filaharan'ny anjerimanontolo maneran-tany. Ireny zany adresy fa tsy hiteny sonareo aingana be ny fitenin'ilay ramose. Ka jerenareo any amin'ilay tarem-boky izy avy eo azafady, satria tsy ho vita atao soratononona tsia ilay izy. Fa ny azoko ambaranareo fotsiny dia zao hoe misy toerana zany maro ahafahantsika mitady raha te hianatra ny Canada isika. Ny zavatra misy nefa momba ny Canada dia sarotra resahana ihany ilay izy. Ny ankamaroan'ny vatsim-pianarana ho any Canada dia ampahany ihany. Indrindra fa ho antsika izay manao lisansa. Fa rehefa miditra isika any amin'ny maîtrise sy doctorat dia azo atao tsara mihitsy ny mahazo vatsim-pianarana feno. Izany hoe entohany zany ny saram-pianaranao. Izay zany ny feno eto, entohany saram-pianaranao. Misy ihany koa manome dia avy eo anao asainy miasa ao aminy dia omeny ilay antsoin'ireo stipend na indemnité. Dia iny stipend iny no ampiasainao hividiananao ny karaha-matsaka rehetra izay ilaina hivelomana any Canada. Ahoana ary no azahoako vatsim-pianarana feno raha hianatra ny Canada ho anareo izay ianao maîtrise doctorat. Ary io mantsy zany no betsaka manontany. Dia raisonao ity tsara ary ity toromarika ity. Fomba voalohany, izay tsotra indrindra, fa izao tsy maintsy mila fahafahana miditra internet. Ny fomba voalohany izay tsotra indrindra dia izao. Mazava ho azy zany fa olona efa manana lisansa zany ianao, raha anao maîtrise dia efa manana maîtrise ianao zany raha anao doctorat. Ny fomba voalohany indrindra, faran'izay tsotra indrindra dia izao. Miditra nareo amin'ny Google. Mandeha zany nareo amin'ny Google, tonga amin'ny Google nareo dia avy hatrany nareo dia manoratra fotsiny, dia sady manao azy zany zao no miresaka aminareo. Avy hatrany zany dia manoratra zany isika hoe bourse d'études, troisième cycle, bourse troisième cycle, ataontsika troisième cycle Canada. Au Canada, fa zao tsy maintsy ataontsika zany le hoe étudiant international, étudiant international. Zay zany safidy anankiray. Miditra Google, to dia zay fotsiny no atao. Tsy maintsy atao hoe troisième cycle. Io ary le izy. Tsy maintsy soratantsika troisième cycle ao hoe bourse troisième cycle au Canada étudiant international. Dia misokatra fotsiny vao hitako eto misokatra fotsiny. Tsatsan' zao vao hitako eto misokatra dia misy hoe bourse d'études et aide financière futur étudiant dia mianatra amin'ny Université Laval. Futur étudiant azafady, futur étudiant Université Laval. Dia resahany eo zany Université Laval dia resahany eo hoe misy zany izy financement pour les étudiants au cycle supérieur. Dia misy koa aza hoe financement aux étudiants pour les étudiants au premier cycle. Tsika moa zany efa aty amin'ny troisième cycle satria maîtrise doctorat no resantsika. Dia mbola misy koa programme izy
présentation de programme de prêt et bourse du gouvernement du Québec, des aides gouvernementales des autres provinces canadiennes. De efa hitantsika zany zao le hoe Laval. Misy zany Laval, io Laval LAVAL fa tsy le Laval le miala avy an-tanàna de hiakatra any Antananarivo de andeha Laval kon'izay ty e. Aha, tsy zay fa Université Laval, LAVAL. De resahany ato zany jerentsika ary hoe aiza ry zany beaux études soutien de tsindriako zany ity resahany eto zany inona avy zany nomeny ao amin'io Laval io zafady Laval dia lazainy eto fa misy karazany maro misy bourse de leadership et développement durable. De troisième cycle misy $10,000 isan-taona, $1,000 isan-taona ary azo avaozina indroa. Ho an'ny premier cycle $2,000 isan-taona azo avaozina isan'andro azafady isan-taona araky ny faharetan'ny fianarana anaovana ny azahoana ny licence. De ny deuxième cycle izy $10,000 isan-taona indray mandeha ihany no azonao avaozina. De misy koa izy exemption de droit de scolarité supplémentaire. Misy programme hafa zany izay tsy lazainy eo zany fianarana hafa zany lalam-piafanana hafa zay fanamaivana tsy mandoa zany ianao, tsy mandoa ianao amin'ny vatsim-pianarana. De lazainy eo zany manindry anazy moa zay jereko zany izy de exemption par pays. De resahany eto zany jereo amin'ny lisitra teo izy raha ao anatin'io firenena io zay nanao an'io SNI io zany ny firenenao. De jereko zany ato ve gasikara tanindrazanay malala araky le ireo ry tanindrazanay malala io fa ao Madagasikara exempt. De vatsim-pianarana hoy izy 12 de enina ho anjerinao licence de licence première et deuxième année de 10 indray zany ny deuxième cycle dia firy zany ty premier cycle ty troisième cycle izy troisième cycle zany izy amin'ny Madagasikara misy anankiray zany hoe premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle manome misy an'io lay hoe firenena zay nanao fanarahana tamin'ny fampianarana any Québec dia misy an'io le antsoiny zareo exemption tsy mandoa an'io tsy mandoa zany misy tsy mandoa manko fa misy fampianana manokana ny saram-pianarana zay alohanao ankoatran'le vatsim-pianarana efa omenao fa ny indro kely izy dia mifandraisa amin'izay tompony andraikitra n'io fanamaivana an'io momba ny fanamaivana an'io any amin'ny firenena zay misy ianao. De ny fiheverako an'io zany zao tsy maintsy any amin'ny masovon'ny firenena kanadiana any Madagasikara io. Tasy fa izy manko jereko zao aiza tsara ma izy ty, aiza tsara izy ty. De andraso tadiaviko mety gaga nareo ary le ngady mihitsy tsy omanina ty raha resahany aminay ty. Oy, manomana tsara mihitsy ka la fa mila atao eo mihitsy le izy amin'izay hitanareo ohatr'izao ny fanaovana anazy. Hitanareo an'eritreritra zany io de rehefa mijery ery amin'le tranokala zany nareo de any amin'ny tsy tranokala manko fa any amin'le ino ty anarany teo ty le gropy Facebook satria ataoko any manko le torolalina de hitanareo izao daholo le lalina nandanany. Ny antony de tsotra be de be manontany ety ary miangavy say Ramose mba miangavy Ramose mba tadiavy vatsim-pianarana Ramose tahina Andriamanitra ianao de tsara le tsodrano ary misaotra anareo mitsodrano fa tsy arako ny andeha hanome hitady vatsim-pianarana ho an'olona tsiraikaraika manoratra aminahy ty. Efa misy efa tsy efa 500 isan'andro sa 10,000 sa firy isan'andro manoratra ty mba hitadiavana fa atoro zany le fanaovana anazy. Atoronareo fanaovana anazy de amin'izay nareo afaka mitady. Verenantsika le izy teo. Zavatra nataoko zany dingana voalohany nataoko de nitady zany nanitra aloha cyber zay moa zany mety azahoana azy nanitra tamin'ny internet mandeha amin'ny cyber anao de miditra anao amin'ny internet Google de tapenao soratanao zany bourse d'études troisième cycle Canada. Zay zany nataoko bourse troisième cycle au Canada de nasiana étudiant international. Tsy maintsy asianao an'izay étudiant international amin'izay ianao tsy voafitaka satria mety misy bourse be dia be fa an'le mponina ao zany. De nivoaka zany zao ty misy be dia be izy ato
misy hoe étudiant Laval University, de misy koa hoe UQAM University, de misy koa ny hoe Montréal University, de misy koa ny hoe PolyMTL University. Be de be le izy zany. Fa ny ataontsika ohatra ity zany Laval. Eto zany de universitén'ny Laval fotsiny resantsika niany ity. Le fotoana koa mandeha malady be mihitsy. Dia rehefa nijerena zany nitsindriako indray zany hoe répertoire de bourse offerte, rehefa nitsindrina io de lazainy eo amin'izay reto avy ny lista. Misy ozy bourse de leadership et développement durable. De io premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Eto zany misy tovavy mianatra any Canada, de ny rainy ozy manaraka ny radio AZ télévision zany, de aveo niteny mifandraisa amiko, de le zanany nirehetra taty amiko zany le ranabavy io, ka raha ao anao zany papa, de resao zany le zanakareo eo ampitao aminy ty resaka ty, na asaivo mijery ny fandaran'ny AZ radio télévision mandeha tsy haiko manko izy ty zao raha mandeha alatsinainy na talata satria nisy an'le andro maty iny le tsisy jiro iny zany, fa eno eo de mba ampitao aminazy ho arahany. Fa ho apetako amin'ny Facebook groupe ihany koa izy ty nareo azafady fa nareo miaino anazy ao efa ao amin'ny Facebook le izy, satria atoandro aty zao nareo any mbola matory, manoratra azy aho zao de tonga de mipetraka fo maraina nareo de mipetraka eo le izy zany zao, sady miaino nareo no afaka manaraka azy. De io zany misy liste io ho an'ny leadership sy développement durable. Ny resaka raha tsy diso le ranabavy zay mianatra business, de ny resaka business nefa tafiditra ao anatin'ny développement. De ankoatran'izay izy misy exemption zafady, de zao ny lazainy ato: différents programmes d'exemption de droits de scolarité supplémentaires exigés aux étudiants étrangers sont offerts. De rehefa nitsindriako zany io exemption io de ao ny anarana Madagasikara, tafiditra ny anarana Madagasikara, de misy vatsim-pianarana 12 akao. De io iza miandraikitra an'io, zay le tena raharaha edy fa de omeko anareo le izy fa any amin'ny CONABEX. Monsieur le secrétaire général, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de io ny adresy mailakany, vitanareo fa any amin'izany olona zany no miandraikitra an'izay le exemption zay. De azonareo atoro anazy, misy an'ity hitanay hoe avy amin'ny universitén'ny Laval, karakory tsara ma izy ty, manakory mahazaonay anazy ty fa zay koa mba te ahazo e. De misy 12 izy ao, misy zany ny premier cycle, de misy ny second cycle, de misy ny troisième cycle. De miverina indray tsika amin'ny lista mbola universitén'ny Laval ihany ty universitén'ny Laval. De lazainy koa aiza ma izy teo nakasa, universitén'ny Laval indray de misy ny antsoina hoe bourse d'excellence à la maîtrise s'adressant aux citoyens d'un pays africain ou européen, exemption de citoyens français ou de citoyens belges. Io indray dia $7,000 isan-taona. De eto indray zany le exemption teo azafady verina amin'le exemption, ny troisième cycle anao doctorat ozy dia mahazo hatrany amin'ny $35,000, $5,300. Mialatsiny fa tsy atao ariary tsony le raha fa efa dollara ny fandoavana anazy ihany ka tsy ataontsika ariary tsony. De misy an'io koa zany ho an'izay anao doctorat. Mbola misy koa nefa vatsim-pianarana bourse d'admission au doctorat, troisième cycle, $2,000 aux étudiants inscrits pour la première fois au programme de doctorat de l'université Laval. De ireo nefa no izy misy $2,000 koa zany io ho an'ilay anao doctorat any amin'ny université Laval. Mbola misy programme hafa ihany bourse hafa ihany koa ho an'ny mpianatra vahiny zay azonao angatahana. De andrasoma klikeko eto ma izy ty, inona koa ny kabarin'ny akato, inona aby ny raha kabariny io zany le lista be de be misy hidirana fotsiny doctorat, de misoratra anara ianao izy voaray ianao dia mandritra an'le taona voalohany anaovana doctorat de efa mety azonao mangataka anazy de ianao nefa amin'le anao mangataka iny tonga de efa mangataka hianatra iny zany avy de tonga de efa jerenin-jareo côté-n'jareo anisan'ny ampiteny ny dossier-ny mpangataka an'io vatsim-pianarana io. Misy koa vatsim-pianarana zay miainga fotsiny izy amin'ny fahaizanao ao amin'le lalam-piofanana zay ianaranao. De mbola misy koa vatsim-pianarana anaovanao fikarohana. Misy koa vatsim-pianarana hafa avy amin'ny gouvernemanta canadiana, io le hoe Vanier. Ho resantsika andro hafa io fa tsy vita androany. Misy hoe bourse Vanier zay.
dia anisan'ny mahazo ny bourse Vanier io koa ny Laval. Dia ny Laval Université nefany noho ny bourse Vanier avy any amin'ny fanjakana ny bourse Vanier io zany dia bourse Vanier io miantoka ny rehetrarehetra amin'ny fianaranao. Zay ny etoany bourse Vanier avy amin'ny fanjakana io fa ny ilay anjery manontolo mangataka azo anao, zany hoe mangataka hianatra ao zany ianao dia voaray ao anao dia mangataka amin'izay hoe za angataka an'ilay Vanier dia ry zareo no mangataka an'ilay izy amin'ny fanjakana ho anao. Misy koa zany vatsim-pianarana miainga avy amin'ny fahaizana manokana, ity avy amin'ny gouvernement an'i Québec dia mahazo 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 sy 2,000 ariary isan-taona. Dia ho an'ny olona efa manana doctorat sy hianatra any anatin'ny fotoana voafetra zany fohy dia mahazo 5,000 sy 3,000 $. Misy koa nefa mbola vatsim-pianarana miainga amin'ny famendrena sy ny fahaizana 5,000 $, misy ihany koa 7,000 $. Ho an'ireo zay mbola anao fikarohana aorianan'ny fahazahoany doctorat. Mankaiza tsara indray zany izy ity rehefa any zaka raha ohatra zany ka tsy feno ilay vatsim-pianarana na za hoany ihany za ty fa izany hoe mba misy vola kely ihany zay dia andeha dia zao misy tranokala manokana indray ao amin'ny université ny Laval. Ao amin'ny université ny Laval misy tranokala manokana indray ahafahanao mitady vatsim-pianarana ho anao zay efa any, na tsy hoe ho anao zay efa any fa vao hiaingana Madagasikara zany ianao, voaray zany andeha voaray zany ianao nangataka ianao hianatra ao Laval. Fantatrao zany lalam-piofanana hianatra momba ny génie civil ako dia hitanao zay lalam-piofanana zay. Dia voaray ao ianao dia angataka amin'ireto vatsim-pianarana izay voatanisa teo ireo zany, mangataka anankiray ianao dia voaray ianao ohatra na ataontsika sanatria mivavaka indray ianao tsy voaray, tsy nahazo vatsim-pianarana fa andeha foana ianao. Dia alohan'ny andehananao dia afaka miditra amin'ity le roy izay omeny ny anjery manontolo ity ianao, rechercher une bourse d'études ao amin'ilay antsoiny zareo hoe bureau de bourse et de l'aide financière. Dia ny zavatra atao zany jerenareo tsiraidray amin'izay inona avy ny misy eo ho an'ny olona izay efa mianatra any Canada ka tsy voatery zany io tsy voatery hoe mila kanadiana fa voaray mpianatra ianao dia mijery amin'izay hoe aiza avy no misy azoko angatahana. Eto aho zao dia mahita misy an'izany $4,000 ho an'ny mpianatra avy any Afrika, $10,000 avy amin'ilay hoe Vanier ilay nolazaiko teo. Dia ity indray bourse Boma Québec. Ity ho an'ny olona premier cycle, ho antsika mbola tsy manana mivoaka licence premier cycle. Dia tsy dia ity indray ho an'ny rehetrarehetra mpianatra rehetrarehetra mihitsy le premier cycle teo 1,500 mpianatra rehetrarehetra tsy lazaina eo ny sora-bola fa afaka mangataka daholo. Bourse ho an'ny olona izay manao fikarohana amin'ny 2e et 3e cycle ka momba ny administration fitantanana no asa ny fianarana ataony. Mitohy zany le izy be dia be. Misy koa eto 5,000 ariary bourse natokana ho an'ny olona izay sahirana ara-bola ho an'ny mpianatra vahiny ka mianatra ao amin'io Université of Laval io. Zany hoe raha fitiniko le izy Université of Laval nataontsika ohatra androany miditra ianareo amin'ny Google dia soratanareo bourse 3e cycle au Canada étudiant international. Poitra eo ilay anjery manontolo dia jerenareo amin'izay inona avy ny tolotra omeny. Dia Laval Université ihany aloha ny hitantsika zao. Rehefa nijerena ny sokafana ny Laval Université amin'ilay roa eo dia mipoitra daholo ny lisitra rehetrarehetra dia jerena tsiraikaraika ilay raha dia hitanareo ao zany arakaraka ny lalam-piofanana ataonareo ity no mety aminahy. Zay zany no safidy nataontsika androany, lalana iray nataontsika androany. Raha piso indray tsika mijery lalana hafa fa rehefa mivoaka zany le roy n'ilay anjery manontolo dia arahana fotsiny le toromarika dia hita ao zany hoe ireto no tolotra ho an'ny mpianatra rehetra vahiny zany. Dia jerenao indray misy vatsim-pianarana fanampiny indray ve, misy toromarika hoe raha vola fanampiny ho an'ny mpianatra vahiny, tsindrianao indray ny roy iny dia mivoaka indray ny lista dia tsiponinao tsirairay ao amin'izay reto avy zany ny azoko angatahana. Ny raharaha amin'ilay izy amin'izay zany dia zao, rehefa hianatra amin'ny anjery manontolo zany tsika aloha dia na maîtrise na doctorat na licence, ity zany ho an'ny rehetra ity fantatrao ilay filière dia mitady amin'ny Google amin'izay ianao ary ohatran'ilay nataoko teo, voaka amin'izay zany ilay lisitra, jerenao amin'izay zany ilay lisitra dia jerenao raha mety amin'ny filière anao ilay izy.
Raha tsy mety amin'ny fileranao ilay izy dia mitady hafa indray ianao. Na raha tsy azonao antoka ilay izy dia manorata any amin'ny mpiandraikitra ny efa-tsy-pianarana. Andeha ataontsika hoe mety ilay izy zany dia jerenao hoe mbola tsy ampy anahy ity vola ity. Raha tsy ampy anao zany ilay vola tsy maninona fa jereo ihany ao amin'ilay anjery manontolo ao fa jereo fa mbola misy roy manokana hoe aide supplémentaire na liste additif dia jereo indray iny hoe iny zany ho an'ny mpianatra rehetrarehetra dia jereo indray iny roa iny dia mahita lisitra vatsy-pianarana be dia be ao nareo. Rehefa hitanareo ny lisitra vatsy-pianarana be dia be dia fanteny hoe reto no mety aminahy. Hitanareo feno ilay fepetra dia ny atao manorata indray any amin'ilay tompony andraikitra, misy tompony andraikitra isaky ny vatsy-pianarana. Manorata hoe za hangataka an'ity, za voaray hianatra ao amin'ny Laval University, voaray ahako nahazo an'ity vatsy-pianarana ity fa tsy feno, mbola tsy mantoka ny fianarako, movy ity vatsy-pianarana lazainareo fa misy ity ampy azoko angatahana ka afaka mahazo ve aho. Zay zany no atao. Zay mahatonga ilay mila fiomanana lavabe ilay izy. Dia angontsika daholo, mivaly daholo ireo mandray fanapahan-kevitra amin'izay tsika hoe andeha amin'izay dia ny amin'io zany efa mitady ny frais sy ny tariny fa ny tany fotsiny aza amidy ny tany fa lasa ny zalahy raha vao amidy dia miverina avy any tsisy tany. Anao aza tsy eo fa amidy ny zalahy ny taninao ka la alay ny tany tsy amidy, io tany-drazana tsy amidy fa zavatra hafa no hitadiavana volana amidy. Dia zay zany ny dia, zay zany ny dingana raha antsika ahazoana ny vatsy-pianarana raha hianatra any Canada. Santionana iny raha pizza mbola miverina eto isika fa Université Laval Canada zany nandramantsika. Ho anao zany efa mpianatra any Canada, dia mampianatra any Canada ka mianatra ao amin'ny Laval na tsy mianatra amin'ny Laval fa toeran-kafa dia jereo Laval io sao dia ny mifindra akao no metimety kokoa noho ny mijaly ary amin'ny anjery manontolo hafa ary fa nefa aza mifindra aloha. Jereo arao ilay toromarikako teo, midira amin'ilay tranokala dia jereo aide supplémentaire fa maro mihitsy ny vatsy-pianarana misy izay avy ao ihany ao an-toerana ihany. Ny boky rehetra momba ny vatsy-pianarana dia milaza fa ny toerana voalohany ahitanareo vatsy-pianarana dia ny manodidina anareo. Izany hoe ao amin'ilay anjery manontolo ianaranareo ao ihany no anontanianareo voalohany. Dia ilay tompony andraikitra aby aza mety miteny hoe tsy misy fa hidiro ny interneto ny tranokalan'ilay anjery manontolo dia tadiavo. Iny moa mbola anaovantsika fandarana manokana hoe ahoana indray ny fomba fanaovana an'izay ho anareo izay efa any an-toerana. Fa ho antsika izay mbola vao hiainga zany izay zany toromarika fidiniko ilay izy, fantaro ny lalam-piofanana, fantatra ny lalam-piofanana, miditra Google amin'izay any amin'ny cyber raha ohatra ka tsy ampy ny fahana dia soraty ao hoe bourse 3e cycle Canada étudiant international dia atao avy eo ny filera raha ohatra satria efa fantatrao. Raha tsy fantatrao, raha ohatra tsy fantatrao fa azonao tsoahana koa ilay filera raha te hahazo safidy mirara-dalika ianao. Raha safidy tery tena mazava tsara dia atao avy eo ilay filera. Poitra ilay université dia tsindrio ny bokotra dia jereo ao daholo izay tolotra omeny. Dia ny fepetra voalohany foana aloha dia mangataka mianatra ao aloha anao, tsy maintsy voaray mianatra ao. Rehefa voaray mianatra ao amin'izay ianao zany dia mangataka an'izay vatsy-pianarana hitanao. Iny ilay vatsy-pianarana nefa ny alohan'ny angatahanao dia hitanao hoe mety tsy ampy anahy ity dia efa jerenao indray ao amin'ny olona tranokalany anjery manontolo mbola misy indray ao adresy hoe aide supplémentaire dia jereo indray ilay aide supplémentaire dia tsimponiny daholo dia izay hitanao fa mifanaraka amin'ny mombamomba anao anorato indray ilay mpanome an'ilay vatsy-pianarana. Rehefa anoratanao ilay mpanome vatsy-pianarana dia zareo indray zany no anontanianao hoe za voaray hianatra, ity nefa azoko fa mbola mitady vatsy-pianarana fanampiny ahako ka movy afaka mahazo, manakory tsara ma afaka mahazo an'ireto fehizanozana hoe inona no azoko atao mba ahazahoana an'ireto. Mamaly izy hoe afaka dia mangataka miteny izy tsy mety dia anontaniana izy aizakao koa mbola misy hafa fa tsy ampy anahy ity efa natolotra anahy ity izay sorako anjareo be dia be fa mbola mila maromaro zahako. Zay izany dingana fomba voalohany tamin'ny fandarana androany. Raha ampitso indray manoro fomba hafa ho antsika ahako fa dia nioarako ny fotoana fa dia isaorana anareo naharaka hatramin'ny farany samy mitahin'Andriamanitra daholo isika mianakavy dia ny Facebook Zarahay Mahasoa ihany no ifandraisana, miditra ampikambanao ianareo dia hitanareo daholo ny tahiry ny fandarana izay atolontsika. Mankasitraka antsika rehetra izahay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny mpanolotra ny fandarana dia Dr Jean-Luc Ravelormisy, fiaraha-miasa ifanaovana amin'ny AZ Radio Télévision. Mankasitraka indrindra ny teknisianina
nampita ny feo. Samy tain'Andriamanitra daholo tompoko.